Resaka sosialim-bahoaka indray kosa isika raha vao miresaka hoe digy dia efa tsy vaovao amin'ny rehetra intsony ny trangana loza-pifamoivoizana anisan'ny nisy an'izay tranga mahatsiravina izay indray tetsy Andotam-penaka io maraina io tokony tamin'ny Nora latsaka fahatelony teo ary avy hatramin'ny fanadihadiana. Samy mitondra ny fanazavany rehetra mahakasika ity loza-pifamoivoizana tamin'ny Nora latsaka fahatelony no niseho ity tranga raha toa ka efa mazava ny andro tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny nanatry maso no mitantara ny zavan'ny tranga. Zaho teo anaty 194 dia le mpivarotra mofo le mpitondra mofo iny mivily dia tsy nandeha mafy izy fa nandeha sakaisongana zany dia le 194 tsy nanao klino any tany fa ny tanany fotsiny nataona an'izao. Izay aloha ny zavatra hitako ankoatran'izay. Fandehanana mafy, tsy fitandremana, baraingo mipetraka ho an'ny rehetra. Olona 7 no naratra vokatry ity lozam-pifamoivoizana. Potika tanteraka ireto fiara roa izay mpitatitra avy any Ambohitra Manjaka ilay nisongona ka nivadika. Mpitatitra mampitoy an'ny tanahy sy alakamisy kosa ny iray. Mbola hita teny an-toerana moa ny mpamily izay mitondra ny fanazavany. Raha tena marina na niditra le aksida misy tobile kely fitondra mofo dipaina zany niditra vatsy izay tena niditra le aksida satria le tobile tondra le mofo dipaina nandeha moramora tamin'iny adroaty iny izy tsy nandeva klino ta tsy nijanona izy nefa nandeha moramora dia normal avy aty arina dia pasy anazy dia pasy moramora le izy dia pasy mamoramora le sprinter itsy nandeha mafy be avany dia hitako dia ivily akaty hiala le sprinter dia izy moa tonga frayany zany lava be tsy tafajanona izy dia mitokisa teo avalahany teo dia izay nahatonga anay hivadika fa raha tafajanona izy dia tsy hivadika dia izay zany. Za tsy nandeha mafy ato anaty le dépassement moramora. Mitondra olona firy ianao? 25. Dia izy an'ity rasy? Enina. Tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana izay nifampiresaka tamin'ireo mpamily. Nampidirina tao amin'ny hôpitaly manara-penitra avy hatrany moa ireo narahatra misafito ary nafindra teny amin'ny AGRA kosa izy ireo rehefa nahazo ny fitsaboana maika voalohany. Tsy niraviravin-tanana ihany koa ireo tompona andraikitra fa nidina teny an-toerana. Izy ny fipetra ho raisina manoloana ny tranga izay toa lasa miverina matetika. Ary ny fomba fahitako an'izao zavatra zao a vokatry le fanenjehana toro dia tsy miraharaha mihitsy dia hain'olona ao anatiny. Sotra an'Andriamanitra mihitsy efa tsy nahazo tsy hoe tsisy olona maty fa fipetra fa tokony efa raisin'ny ministera sy ny ATT sy ny mpitandro filaminana zany dia tsy maintsy mampanao formation an'ireo chauffeur ireo zany amin'ny zavatra fitrangana ohatr'izao. Formation ary moa efa misy zao mbola zavatra mitsanga dia misy fipetra enjana mihitsy zany ho raisin'ny fanjakana eo amin'le fisintomana ny licence fisintomana ny permis satria fanaovana tsinitsinina ny am-bahoaka zao zavatra zao. Tokony hitandrina trano ny tsirairay manoloana ny lozam-pifamoivoizana marobe izay mitranga indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Handray ny andraikiny avy hatrany kosa ireo tompona andraikitra mba tsy hanaovana tsy zarizary ny ain'ny tsirairay.